Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly miarahaba tsika riavako malala tratra ity Alarobia fafolo ny volana Aogositra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Salamo. Salamo fahaefatra amby efapolo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Salamo fahaefatra amby efapolo andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay ary tsy mba nivoaka miaraka amin'ny tokony miaramila anay ianao. Ataonao miambony fahavalonay zahay, ka ny mankahala anay dia nanara-po namabo. Atolotrao tahaka ny ondry hoanina izahay ary ahelinao any amin'ny firenena samihafa. Mivarotra ny olonao tsy vola tsy harena ianao, ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Ataonao fandatsan'ny olona miray monina aminay zahay, dia efa nakola sy fanesony izay manodidina anay. Ataonao ho ambety teny amin'ny firenena samihafa zahay, dia fihikifikifido amin'ny olona maro. Tsaroko mandrakariva ny fahafahamboninahitro, ary efa manafitra ahy ny fainga haizako, noho ny feon'ny mpanaratsy sy ny mpanamafo, noho ny fahavalo sy ny mpamaly ratsy. Zany rehetra zany no manjoanay nefa tsy manadino anao zahay, ary tsy mivadika ny fanekenao. Tsy mihemitra ny fonay ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay. Nefa ianao nanorotoro anay teo amin'ny fitoeran'ny Ambodia, sy nanarona anay tamin'ny alika ny fahafatesana, raha nanadino anaran'Andriamanitra izahay, fa nanaty tanana tamin'Andriamanikafa. Tsy andinika izany va ianao Andriamanitra? Fa izy mahalala ny miafina ao am-po, fa noho ny aminao no amononanay mandrakariva, toy n'ondry vonoina no fijery anay. Ray masino, manomasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tonikira izay maskily izy ity noforon'ny Korahita, nataon'ny Korahita tao amin'ny tempoly. Ny Korahita dia ireo antoko-pihira izay nanafana ny fitaovam-pivavahana tao amin'ny tempoly. Ilay tonikira azy amin'ny mahatonikira soratra masina azy dia fihetsepo izay mitory fahatokinan'Andriamanitra ao anatin'ny zavatsarotra. Zavatra roa no asehon'ilay Salamo fahaefatra amby efapolo, dia tena fanazavana mihitsy amin'Andriamanitra ny fahoriana na ny zavatsarotra izay nolalovana. Mahatsiaro ho navelan'Andriamanitra nandalo fizaham-toetra mamay, ka itenena ny Korahita mihitsy manao hoe ataonao miambony fahavalonao zahay, fahavalonay zahay, ka ny mankahala anay dia manara-po mamabo. Zany hoe ny dikany teny hoe ataonao miambony fahavalonay zahay dia mandositra zany zahay. Anyarinanay zany ny fahavalonay, manenjika anay zany ny fahavalonay, ary mety mahatratra anay mihitsy ilay fahavalonay Andriamanitra, dia ataony babo zahay. Ary rehefa ataony babo zahay, dia izao mivarotra ny olonao tsy vola tsy harena ianao, tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Zany hoe ilay mpanao salamo zany eto dia manao hoe inona moa ny tombony ho anao Andriamanitra raha mijaly zahay? Inona ny tombony ho anao raha ao anatin'ny fanjiry firiany zahay? Resy ny fahavalonay zahay, fa moa mahazo tombony amin'izany ve ianao Andriamanitra? Lay mpanao salamo zany eto dia tena mamboraka mihitsy ny fahoriany amin'Andriamanitra. Ary ilay Andriamanitra izay amborahany ny fahoriany dia manana toetra izay afaka miaino azy mihitsy. Raha ohatra ka amin'ny fiteny psikolojika no ilazana azy dia manao décharge amin'Andriamanitra ilay mpanao salamo eto. Zany hoe atotony ao amin'Andriamanitra ny alahelony. Tena atotony ao amin'Andriamanitra mihitsy ny hoe fa maninona izay Andriamanitra no dia ataonao an'izao. Raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny teolojika ilay izy dia mety mieritreritra tsika manao hoe to manome tsiny an'Andriamanitra ilay mpanao salamo,
to manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanao salamo, to tsy mahatoky ny fitantaran'Andriamanitra ilay mpanao salamo. Tsy de zay loatra nefa, fijery maika ihany zay. Fa raha tena jerena de mampianatra atsika fomba fijery vaovao ilay mpanao salamo eto hoe lay Andriamanitra zay tompontsika io dia Andriamanitra afaka miainao tsika, anaovantsika décharge mihitsy raha zay sanatrino azo ilazana azy hoe tena azo amborahana mihitsy ary ndraindray raha sanatriny zany tena miaino ny azo azaina hoe mitebiteby sy ny rediredy mihitsy raha zay anazo ilazana. Satria raha jerena mitokana mihitsy de manontao hoe tena aiza ve Andriamanitra de izao tsy mahazo tombony amin'ny fijaliana mihitsy ianao, ary asehony mihitsy manao hoe ataonao fandatsy amin'ny olona izahay, ataonao ambety teny amin'ny firenena samihafa izahay, ary ndraindray moa de tena asehony mihitsy manao hoe tena manorotoro anay teo amin'ny fitoeran'ny ambody ianao. Tena asehony mihitsy zany lay fanehoana fa lay Andriamanitra zay inoana, lay Andriamanitra inoantsika de Andriamanitra azotsika amborahana mihitsy ny mavesatra atsika. Ao anatin'ny fotsotra ole mpanao salamo hoe enao ange mandinika ny fo, tsy manafina zavatra aminao mihitsy Andriamanitra fa hitanao ny zavatsarotra zay lalovako. Rehefa malala mampianatra atsika momba ny atao hoe vavaka zany izy ity. No hevitra moa de ny hoe tany mafy ny finoana, fa tanana mafy ny finoana amin'ny alalan'ny fahatokiana, fa lay Andriamanitra zay inontsika sy azontsika de Andriamanitra azotsika amborahana mihitsy ny mavesatra. Ndraindray mantsika rehefa mivavaka de ndraindray lay vavaka liturjika be mandrakariva no ao anatin'ny saina. Lay vavaka liturjika zay tsy diso, misy ny vavaka liturjika, ina to vavaka liturjika, vavaka manaraka ny fenitry ny apetraka ny zoatra masina, fiderana, fisaorana, fangatahana, sy ny sisa. Fa ndraindray adinontsika fa io Andriamanitra tompontsika io de raitsika, ray zay azo amborahana ny zavatra rehetra mihitsy, ray tsy lavitra, ray azo tolomona tahaka ny toloman'ny Jakoba azy, manao hoe nao ndray de tsy avelako eto raha tsy mitay aho, de eto tsika mianaka na mandra-paraina ny andro ary de zay ray vizana fa tsy avelako ianao raha tsy mitay aho. Zany hoe lay Andriamanitra sy eo amin'ny testamenta taloha marina loatra fa aty amin'ny testamenta vaovao noho ny amin'ny Jesosy de fatatsika bebe kokoa Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ka hoy Jesosy manao hoe rehefa mivavaka ianareo de tronony hoe ray any an-danitra izy, nefa ray mahafantatra zay ilaina hanina hoanina, ray mahafantatra zay mety manerika angatahana famelan-keloka. Fa izao aty amin'ny testamenta taloha pelo lalana itony Koraity tony milaza fa lay Andriamanitra zay tompontsika io de Andriamanitra tsy lavitra tsika mihitsy, Andriamanitra azotsika atonina amin'ny fotoana rehetra, Andriamanitra mety maheno mihitsy aza ny tebiteby ary sanatry hotsika teo hoe ndraindray arytsika nefa nahoana mora Andriamanitra de ataonao an'izao, tsy zakako zao. Mety misy fotoana tahaka zany, tsy fikomina loatra sanatry tahaka ny Joba nresaka tamin'Andriamanitra, Andriamanitra fa inona moa Andriamanitra nataoko taminao. Zany hoe tsy hoe manome tsinan'Andriamanitra tsy zay loatra, fa manaiky ny zavatra averan'Andriamanitra lalovana, manaiky ny fandaran'Andriamanitra, saingy miherim-pity amin'Andriamanitra, miherim-pity amin'Andriamanitra hoe hoaiza moza Andriamanitra. Petera de ndray maka nametrahan'i Jesosy fanontaniana manao hoe nareo ve reny zao lasa daholo ny olona miemotra satria tsy azo ny fampianarana, miemotra ny olona ho Jesosy satria tsy takany ny sitrapon'Andriamanitra, miemotra ny olona tsy tia mivavaka ny olona satria tsy azo nylay hoe vavaka, tsy zakany koa lay hoe mivavaka, fa nareo koa ve hiemotra sady tsy hiemotra. De hoe Petera hoe or Jesosy hoaiza mozahay, na tsy azonay ara le fampianarana, na inona hoaiza mozahay, ny any fantatray de zao eo aminao ihany ny misy ny fahavelomana. Ataona ehoana ny ala aminao, ianao ihany manana fiaina mandrakizay, mety miemotra daholo ny olona, tsy maninona zany, fa zay moa aiza. Izay le tsontsika hoe miherim-pity, ary zay toetra izay le avako malala asehon'ny Koraity eto, fa tokony ho toetra ny biny koa, satria Andriamanitra raitsika de tia tsika, azotsika iresahana zay mety
ho manavezatra atsika. Tanatsika mafy ny finoana, ny fomba hiazona atsika ny finoana dia amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka manahoana? Vavaka anehoantsika fatokinan'Andriamanitra, vavaka anehoantsika fo mifanakaiky amin'Andriamanitra, mifanakaiky fo amin'Andriamanitra. Ka tsy voatery ilay ataontsika hoe lay teny voalanjalanja mazava ho azy tsy hiteniteny foana anao mivavaka hoe boky mipitoro teny hoe rehefa mivavaka ianao de tandremo miteniteninao, fa tokony ho fantatsika koa fa io Andriamanitra io de Andriamanitra dia atsika. Zay nahatonga ny fanoharan'i Jesosy momba n'le zanaka adala sy le ray adala. Zany hoe lay Andriamanitra de zao, Andriamanitra mitady atsika, tia atsika ary azontsika tonona amin'ny fotoana rehetra. Tsisy elanelana amintsika nge io Andriamanitra io e. Manana ny fahamasinany Andriamanitra, mazava zany. Mahay zavatra rehetra Andriamanitra, sarotiny amin'ny zavatra rehetra, saingy zao ho aiza moa-tsika. Raha mandalo zavatsarotra tsika, ho aiza tsika ao amin'Andriamanitra ihany. Ary io mamarina le tenin'ny mpanao salamo koa manao hoe ao aminao eny ange Andriamanitra no halavonay, de ao aminao ihany ny arenanay e. Zany hoe raha ohatra ka kivy zahay de ao aminao ihany zahay no manovo ny fampahiresana, ary raha ohatra ka manoto zay de ao aminao ihany koa nge no angalana e famelan-keloke. Zay le mpanao salamo eto. Fa ny faharoa lehibe ho tsika to zay asehony ity salamo 570 ity de zao tsy fanekena lay fizahanttoetra lalovana ihany ka mitaraina amin'Andriamanitra hoe ohatrany tsy zaka izy zany Andriamanitra, tsy zay ihany, fa ny faharoa de zao fanekena lay fizahanttoetra ka maneho toetra mahatoky. Hoy ny 7:20, zany rehetra zany manjo anay nefa tsy manadino zahay ary tsy mivadika amin'ny fanekenao. Zany hoe tena samy joro lay mpanao salama eto manao hoe tena tsy nivadika zay Andriamanitra. Firy ny olona mivavaka ka samy joro manao hoe tompo tsy mivadika tamin'ny fanekenao aho, na de mafy ary le fakapanahy, na de mafy aza lay zavatra ny lalovana, na de mafy aza le fizahanttoetra, de sahako ny milaza Andriamanitra fa tsy mivadika tamin'ny fanekena. Ny tsika no famadika am'zany. Matetika ny fibebahantsika na ny fivonatsika de manao hoe mifono zay tompo fa nivadika tao anatin'ilay fanekena, mifono zay tompo fa nanadino ny teninao. Fa eto lay mpanao salamo zany mifanohitra am'izay mihitsy hoe na inona Andriamanitra zavatra nitondranao, na inona zavatra navelanao, navelanao resy zahay, tsy maninona zany. Tsy nahazo tombony tamin'ny fahavoazanay ianao, tsy maninona zany. Ekenay daholo zay fizahanttoetra zany, fa izao Andriamanitra tsy nivadika izahay. Afako manakaiky ity 10 Aogositra ity ny 10 Aogositra fotoana atsiarovana manokana nandefonana Andrasalama martyr. De izay mihitsy hoe navelan'Andriamanitra nitondra fangiry firina izy. Nandritry ny aliny 13 sy 14 Aogositra nivavaka samy rery, nifatorana tamina omby fohy, zany hoe niterena teo an'ilay laloalika ny lo, de nifatorana ny tanana natao ny fatotra tamin'ny tongotra ary ny lo nakambana teo an'ilay laloalika nandritry ny alina. Na rahan-datsa natao fanta-bahoaka fa nobabona ny fananany ary niorakorahin'ny olona niakatra avy eo ambatonakanga andeha ho any Ambohipotsy ho le fonina. Hitana Antananarivo ray manontolo iny lay vehivavy andeha ho le fonina. Tsy nisy ny hafany zany. Mafy noho ny fahafahambaraka amin'ny Facebook, mafy noho ny fahafahambaraka amin'ny gazety, satria tsy fahavalo nolotokana fa vahavalo notondrona ho fahavalo-pirenena, notondrona ho fanetry be, zany hoe ho mpanetry mihitsy, tsy hoe fanetry fotsiny fa fanetry be, manetry ny fiarahamonina. Zany Ndrasalama. Ary zay mihitsy ny lay vavaka lay tenen'ny mpanao salama eto hoe na de zany aza ny lalovana de zao ny tononkira Ndrasalama, hitako ny lala tsara ka izorako. Eto de hoy ny tompo manao, hoy ny mpanao salama manao hoe zany rehetra zany manjo anay nefa tsy nivadika tamin'ny fanekeny zahay. Afaka malala
manahoana moa zany sika mpino-ty. Movetsika ao anatin'ny zavatsarotra, fizan-toetra ary lalovana, move mbola mahatoky sika. Fankapanahy aza ndrandray tsy resitsika, maika fa fizan-toetra. Aizahoaizan zany sika zao ry havako malala. Hoe movenao ao anatin'lay fizan-toetra, movenao ny toetrao mahatoky. Le fizan-toetra lalovana eo, de zay zavatra avelan'Andriamanitra any lalovana ka amafiorina ny finoana. Move mahatoky sika ao anatin'izany. De enao ny mahalala ny finoanao, enao sy ny tompo. Eto de tena asehon'ilay mpanao salamo mihitsy fa tena fifandraisana amin'Andriamanitra io. De enao sy ny tompo no mitsara tena. Enao no mitsara ny tenanao natren'Andriamanitra hoe tompo, zavy zany a mba mahatoky, zavy de samy laza amin'Andriamanitra hoe tsy niemitra Andriamanitra. Misy zavatra be dehibe ny lalovako tao amin'ny fiainana, hoy ianao de move za tompo niemitra. Nenangatsika ve za, raha nenjehan'ny olona tao anatin'ny fandraisana andraikitra, tao anatin'ny fiangonana, niemitra ve za. Raha nahita mpanompon'Andriamanitra izay mety ho tsy tia ahy a, niemitra ve a. Raha nahita mpanompon'Andriamanitra izay veliko mpanompon'Andriamanitra mety ho masika na tsy fantatro, niemitra ve a. Raha ohatra ka rava fananana sanatria, raha ohatra ka sendra ny sarotra tamin'ny fanomponanao, niemitra ve a tompo. Raha ohatra ka mandalo aretina, mandalo zava-manahirana, voazoko ihany ve mifanekeko. Inona mifanekeko taminao Andriamanitra? Zany rehetra zany de mampieritreritra atsika ry havana, ary to amin'ny perikopa mihitsy atsika eritreritra am'izao volana Aogositra izao. Ny valiny de izao mpanao salama, avelan'Andriamanitra andalo fizan-toetra isika. Ao anatin'ny fizan-toetra io de tokony hoeketsika fa mizaha toetra Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fizan-toetra io de tokony tsy hivadika, tokony tsy hiova ny finoatsika. Dia hoy ny mpanao salamo manao hoe enao Andriamanitra mahalala ny miafina ao amin'ny fonao, ao amin'ny fonay tsy andinika izany va Andriamanitra. Eo le farany le tenen'ny mpanao salamo manao hoe rehefa mitoetra mahatoky ao anatin'ny fizan-toetra io enao, de hoy ny mpanao salamo hoe handinika an'izay Andriamanitra. Azay ny fiafaran'ilay fizan-toetra. Zay toetra mahatonga atsika miamafiorina dia hitan'Andriamanitra zay. Zay le fandresena. Afaka malala mampahery anao ary ity salamo ity, mampahery anao atoky fa nahaverin'Andriamanitra mandalo fizan-toetra azy ianao de mitoera ho mahatoky hatrany. Ary rehefa mitoetra mahatoky ianao de mahatoky fahitan'Andriamanitra zany. Jesosy Kristy tompo zay nandalo fizan-toetra. Ary hoy ny epistily ho an'ny Hebreo manao hoe satria nalaim-panahy tamin'ny tenany izy tamin'ny fahoriana nentiny, na hoe satria efa nandalo fizan-toetra mamay izy, satria nitondra fahoriana teo amin'ny nofony, teo amin'ny tenany, de izao mahavony zay rehetra laim-panahiko izy. Ko na inona fizan-toetra lalovanao de tany mafy ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka, tany mafy ny finoana amin'ny alalan'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra, tany mafy ny finoana amin'ny alalan'ny faharetana amin'ny fanompona sy ny fanekena. Ivavaka sikary. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahafantatra anay ianao. Andriamanitra mahafantatra ny atsipiriam-piainanay. Andriamanitra endry, miay no nisentin'ny fonay. Aiza moa zahay tompo, raha mandalo ny fizan-toetra avelanao lalovanay. Aiza moa zahay tompo, raha mandalo ny fizan-toetra sedrainay. Tompo, mampaharezanay hiankina mandrakariva aminao. Terizo ny fanoloran-tenanay hitoetra aminao hatrany. Ataovy mandresy zahay, ataovy matoky zahay, aza avelanao resy ny fakapanahy sy ny fizan-toetra zahay. Ary aoka ho hitan'izay rehetra mijery anay fa matotra ny finoanay
ary marina ny fanoloran-tenanay. Mivavaky izay tompo an'ireo mandalo fizahn-toetra ao any amin'ny hopitaly any marary, ao ireo marary any an-tokantrano, ao ireo manana olana amin'ny toeram-piasana, fantatrao reny, ao le manana olana amin'ny tokantrano, hitanao reny, ao ireo manana olana amin'ny fitaizana, amin'ny lafin-javatra maro samihafa, miariary aminao reny. Totrona iambavaky izy reny tompo, samy andresy satria hitanao, samy atoky satria zanakao, ary samy ana fifaliana satria mpanomponao. De taio ny fiainana tsiraray avy hitoetra aminao hatrany, ray zanaka fanamasina. Amen.